Manasanao ary andray ny baiboly masina izay eo am-pelatanantsika izany. Ao anatin'ity volana novambra ity dia misy ny teny fanevantsika famamaneran-tany manao hoe dia hamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto. Ao anatin'izao volana novambra dia miroapolo izao dia misy ny lohahevitra manao hoe sambatra ianao fa ho fitahiana ny firenena. Sambatra ianao fa ho fitahiana ny firenena. Sambatra ianao fa ho fitahiana ny firenena. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalohany izay hojerevantsika izay voasoratra ato amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko fa 19 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tantara voalohany toko fa 19 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ao amin'ny page 461 raha tsisy référence amin'ny baibolinao. Tantara voalohany toko fa 19 andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Soramandry, ny nandamina ny Davida ny fanompoam-pihavana sy ny salamo natao fisaorana an Jehova. Andininy fahavalo. Miderahan Jehova metsoa ny anarany. Afataro ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy. Saintsaino ny fagagana rehetra taony. Ataovy rerenareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fo zay mitady an Jehova. Mitadiava an Jehova sy ny heriny. Ka tsy sao mandrakariva ny tavany. Mahatsiarova ny asa mahagaga zay nataony. Dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ianareo taranak'Israely mpalopony. Ianareo olombofidiny, taranak' Jakoba. Jehova, izy no Andriamantsika. Manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Tsarovo mandrakizay ny fanekena. Dia ilay teny voadidiny ho an'ny taranak'arivo mandimby. Eny, dia ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naorony ho lalàna ho an'ny Jakoba, sy ho fanekena mandrakizay ho amin'ny Israely. Ka nataony hoe omeko anao ny tany Kanana. Olovanareo voazara amin'ny famolaina. Folom-bola olombitsy ianareo. Eny vitsy sady vahiny tao. Ary nafindrafindra tany amin'ny firenena sy nafindrafindra fanjakala ho amin'ny firene kafa. Tsy nisy navelany ampahory azy. Ary nananatra mpanjaka izy noho ny amin'ireo hoe aza manendry ireo voaosotro ary aza manisy ratsy ireo mpaminanikeo. Otoizantsika ny vaky teny ato amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko fahavalo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Filazantsara araka ny Matio toko fahavalo ny andininy valo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Rehefa hitantsika ny teny diovakinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namoahan Jesosy demony maro tamin'izy roa lahy teo amin'ny tany Gadarena. Ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tany Gadarena izy, dia nifanena tamin'ny demoniaka roa lahy. Dia nivoaka avy teny amin'ny fasana. Sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe moa mifaninona akory izay sy ianao ry zanak'Andriamanitra. Tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demoni nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary izay dia iraha ao anatin'ireo kisoa andihany ireo. Ary izy taminy mandehana dia nivoaka ireo ka lasa anatin'ny kisoa. Ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva tainy amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anaty rano. Ary ny mpiandry nandositra dia nakany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna
rehetra mba hitsenan Jesosy ka noho nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny. Ho farana antsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny epistily faharoa Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fafolo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Timoty faharoa toko fahatelo dia ny andininy fafolo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Fampirisihana ny fama androso tsara araka ny efa nataony ihany. Fampirisihana ny Timoty androso tsara araka ny efa nataony ihany. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana, ny fahoriana zay nanjoa tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana zay niaretako, ary ny tompony nafaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia handroso iaratsiratsy kokoa sady mamitaka nofitany. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy ny nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena, amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay soratra ny menitsindry mandrin'Andriamanitra. Dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ka ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Voninahitra ho amin'ny afindrindra, voninahitra ho amin'ny afindrindra, voninahitra ho amin'ny afindrindra. Fa ny fiadanany dia ho amintsika hatramin'izao ka mandrakizay andeha ho ampahandrosotrika ny mpanombon'Andriamanitra i pastora Mayol André Christian de Donné hitondra ny famelabelarana, hitondra ihany koa ny vavaka ho amin'ny fanatitra izany. Mandroso ray aman-dreny pastora.